Ao anatin'ny tontolon'ny fanomanana ny fifidianana kosa mbola betsaka ireo fifidianana ho hatrehana ary nanateraka atrikasa indrindra raha moa ny KMF Knoe androany ho fanatsarana ny zotram-pifidianana izay nasaina nanatrika ity fotoana ity avokoa moa ireo mpiantsehatra hisatsokajiny amin'ny resaka fifidianana. Fanadadiana. Nisy ireo zavatra tsara afaka noraisina ary nisy ihany koa ireo lesika lehibe tokony ho harenina raha ny fifidianana farany teo ireny no asiteny. Natao indrindra mba hanatsarana ny zotram-pifidianana ny atrikasa izay nokarakarain'ny KMF Knoe androany tetsy amin'ny Astoria Antanimena. Atrikasa andinihina ny zotram-pifidianana izay nilalovan'ny firenena tamin'ny 2024 no natao androany. Maninona moa no manao jeritodika? Manao jeritodika mba ahafahana manatsara ny zotram-pifidianana amin'ny ho avy. Satria lanja miakatra ny fiainana, tsy misy ny fanampirana. Ka izay no mahatonga ny hoe namory solitenan'ireo mpisehatra ara-pifidianana ny KMF Knoe androany nandinihina ny hoe inona ny zavatra tsara ka tokony tohizana tamin'ireny zotram-pifidianana natao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-baoaka ireny. Inona kosa nefa ny zavatra tokony ho ahitsy mila harenina, mila tsara. Satria ny antsika izany dia izay hoe ny traikefa tamina dingana anankiray mandray lesona amin'izay dia hanatsarana ny ho avy. Anisan'izany ohatra resaka tao amin'ny voamera izay nisy ny tena fa ny anisan'ny lesoka zao ny hoe ny fisehoan'ny fampiasana vola izay tsy fantatra fototra, tsy fantatra ny aviana ary tsy fantatra ny abetsahany tamin'ireny propagande ireny. Dingana maro no hatrehana ao aorian'izao atrikasa izao araky ny nambara. Ny ataontsika hoe dingana aranty atrikasa ity zany efa vita ny fionan'ireo mpisehatra androany dia misy ny famitinana dia ireo izay sosikevitra ho fanatsarana amin'ny lafin'ny organisation sy amin'ny lafin'ny teknika dia ho alefa any amin'ireo mpisehatra voakasika izany. Ireo sosikevitra kosa amin'ny fanatsarana ny lalàna mihitsy dia avadika ho proposition-na lalàna izy ho projet de loi dia ho atolotra ny antenimieram-pirenena mba ho hanatsarana ny lalàna izay voakasika amin'izay resaka atao mety ao anatin'izany lalàna mikasika amin'ny fifidianana sisy. Dia ny heverina zany izy io mba amin'ny prochaine session ordinaire izany hoe amin'ny fotoam-pivoriana mahazatra ny Assemblée nationale na manomboka amin'ny volana Mai rehefa mba tokony ho tonga any amin'ny zareo izay rehetra mety ho sosikevitra fanatsarana amin'ny lalàna rehefa avy ny dimy mpisehatra ara-pifidianana hevitra. Raha ny tombatomban'ny KMF Knoe dia tokony efa hivadika lalàna alohan'ny hidirana amin'ny fifidianana manaraka ireo sosikevitra maro nivoaka nandritra ity fionana ity.